ivadika lafim-baovao hafa tanteraka indraiky kosa isika eo amin'ny lafiny fanabeazana eo ihany koa ny kolotsaina ao anatin'izay indrindra tsy mijanona amin'ny famoronana tanàna vaovao ny andraikitry ny afary malagasy eo ihany koa ny fanampian'izy ireo tanora marobe izay vao nivoaka tamin'ny fianarana norantovina anisany miay ireo andia nivoaka tamin'ny sekoly GSI andia ny fandresena izy ireo. Fananganana tanàna vaovao izay ny tetikasa lehibe izay entiny afary malagasy manampy ny vahoaka malagasy eo amin'ny resaka famoronana asa betsaka fa eo ihany koa ny fitsinjovana ireo mpianatra marobe anisany ny ay ny andia amin'ny fandresena ny vondrona afary malagasy ary efa misy ny fiara-miasa tafapetraka eo amin'ny rotonta dia tsy izy izany fa ny GSI sy ny afary malagasy. Zava-dehibe sy adidy tsy maintsy miraisiko izay satria miverina fa ho avy ny firenena izy ireo miverina ihany koa hoe tokony omendanja ireo mpianatra sy mpampianatra mpiaritra eto Madagasikara zay fototra zay zany fototra anankiray tsy fandrosoana eto ary izy ireo ihany koa niara isalaminay ao anatin'ilay tetikasa Exode urbain ireo mpianatra mivoaka ireo zany no hiaraka hikerika tanteraka izany famoronana tanàna vaovao zany izay fantatritsika tsara hoe inava zavatra ilaina ao anatin'izay tanàna vaovao zay fa ny zavatra tena nantotanterina sy ny tena atsipy dia ny hoe aleo ry zalahy mba tena le olona nikaroka sy nianatra eto Madagasikara nomena toerana tsy fampandrosoana eto Madagasikara fa tsy hoe izay manam-pahaizana avy any ivelany satria zany hoa diso amin'ny fampandrosoana raha mpianatra BTP avy any Amerika nomentsika toerana eto dia tadidio fa ny zavatra valeurana zavatra ho ataony ao anatina 6 milliards ny fahefan'ny vidin'ny malagasy 5 millions ka 10 millions dia ahoana moa ny avatany hanananasa an'izay ka ireo mpianatra ao zany dia miverinay fa zava-dehibe indrindra tokony jereva amin'ny fanjakana azy. Tsy moramora tokoa ny fitadiavana asa amin'izao fotoana izao ka izay indrindra no antony fanampiana amin'ireo tanora sangan'ireo ankehitriny moa ny tetikasa Nouvelle-Ville dia efa mihamafy fototra hatrany sady mivelatra mitsinjo ny vahoaka malagasy tsy vaky volo.